FG Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruajiv. Vous présente Nivava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manulchawanao ni fampalalambavao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tsy mbola mipetraka araka ny tokony ho izy ny fametrahana ny tany-tandalàna eto amintsika. Ireo mpahay-lalàna manoloana ireo fandikan-dalàna maro miseho eto sy eroa, indrindra fa ny fandikan-dalàna ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Tandin-domindoza ny sehatra ny fizahan-tany manoloana ny olana misy eo anivon'ny asekinao ireo tour opérateur ka tokony ho jerena akaiky. Manaitra amin'ny ministeram-pia ihany koa izy ireo manoloana ny fahalafosany sara-pitaterana nabakabaka miazo an'i Madagasikara. Nandraisana fepetra manokan'ireo fiara hitondrana bizaika any Antsirabe. Hamonjy ny andro ny tanorana ny JMJ Mada ho fisorohana ny lozam-pifamoivozana. Isan'izany ny fitsirihana manokana atao amin'ireo fiara hitondra ireo bizaika. Jiolapakankeri miisa 7 no lavon'ireo zandary teo amin'ny Fokotandry, Andrano, Fasika, Komuna Ambanivohitra, Ambodirano, distrika Namparafaravola. Izy ireo izay isan'ny koizan'olona tao anatin'ny faritra maro toy ny faritra Analamanga sy Alotramangoro, hatrany Bongolava. Maresaka iraisan'ny pirenena inany mety hisian'ny fipoahana nokleary ao Zaporijia noho ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana. Ity tobo nukleary ao Ukraine ity izay lehibe indrindra ao Eropa, ary efa voafehan'ireo tafika Rosiana nanomboka ny volana Martsa lasa teo. Ny antsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao miarahaba ary tonga soa ato anatiny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny kolo amin'ity ala ity. Manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy mbola mipetraka araka ny tokony ho izy ny fametrahana ny tany-tandalàna eto amintsika hoy ireo mpahay-lalàna. Manoloana ireo fandikan-dalàna maro miseho eto sy eroa indrindra fa ny fandikan-dalàna ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Raha ny fanazavana trany tsy mbola voahaja eto amintsika ireo singa dimy ahafantarana fa tany-tandalàna ny firenena iray. Henri Florion. Mbola olana iray lehibe eto amintsika ary anisany vato misakana tsy nampandroso ny firenena malagasy ny tsy fisian'ny tany-tandalàna na ny état de droit. Isan'ny fanambo napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ary natao ho laharam-pahamehana ny fametrahana izany tany-tandalàna izany. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy mipetraka araka ny tokony ho izy io fanamby io hoy ireo mpahay-lalàna nanaovana fanadiadina. Ny zavatra tsapa sy hita mibaribary ihany koa amin'izao repoblika fahefatra izao. Tsy mbola kolotsaina malagasy mihitsy ny fanajana ny tany-tandalàna. Raha raisina ohatra ny toedra ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, be ny ady hevitra mandeha eto sy eroa mikasika ny fanararaotam-pahefana sy ny fandikan-dalàna ataona tompona ndraiky mpanjakana ambony. Toy ilay raharaha niseho volana vitsy lasa izay, loholon'ny Madagasikara iray ampirinasa amin'izao fotoana izao no nikasitanana tompona ndraikitra ambony iray eo anivon'ny ministerany fitsarana izay tsy nisy tohiny mandraka androany na fanadihadiana fotsiny aza no niseho. Tsy mbola voahaja eto amintsika ireo singa miisa 5 ahafantarana fa tany-tandalàna ny firenena iray hoy ireo mpahay-lalàna. Singa zany no notsingaina mba ahafahana mamaritra hoe tonga hatraiza ny mahatany-tandalàna ny firenena anankiray. Dia ireo singa ireo zany misy singa lehibe anankidimy izy ireo. Dia ny voalohany dia hoe legalité, zay ny voalohany. Faharoa
sécurité juridique. Fahatelo a ny resaka hoe égalité devant la loi et non discrimination. Ny fahaefatra de misy an'le hoe accès à la justice, de ny fahadimy farany a misy an'le prévention à tout abus. Mikasika antsika eto Madagasikara raha reo singa reo no raisitsika dia mbola misy ezaka tokony ataontsika zany a mba anatonana, tena hoe mba anatonana zany a an'ilay hoe fitena fanajana ny tany-tan-dalàna. Mbola mipetraka ny tsindry ara-politika sy ny ara-pahefana eto amintsika raha ny fanazavany hatrany, ka sarotra ny hampiarina ny lalàna, indrindra fa amin'ireo olomboafidy sy olomboatendry. Mbola misy ezaka be da be tokony ataontsika eto Madagasikara satria fantatsika fa misy ny rehefa mandeha fitsarana ohatra ny raharaha anankiray dia mbola tsikatra foana fa misy ny le atsotsika hoe intervention isa tokony. De reny zany anisan'ny singa reny intervention reny mahatonga ny hoe lasa latsaka ambany kokoa tsika amin'ilay tanjona izay tokony hatrarana n'izany hoe tany-tan-dalàna izany. Tsy de mitovy loatra ny fandehan'ny raharaha eto amintsika eto Madagasikara raha toa ka hoe olona ambony no mety hoe voakitikitika, na rehefa olona le tsy de tena manan-katao loatra ny voakitikitika de ohatrany hoe misosa ho azy ny raharaha-pitsarana. Mbola misy tokoa izay fahasamihafana izay eo amin'ny fanatanterahana ny asa zany arakaraky ny maha hoe olona ambony an'le olona na olona tena hoe tena olona reraka izy eo amin'ny fiainana, tsy misy fidiram-bola ampy na ny velomany ary. Naiza naiza firenena eto ambony tany, indrindra fa amin'ireo firenena republikana sy demokratika tahaka ny Madagasikara, dia tsy hitovy hevitra na ovinana ny olom-pirenena rehetra. Izany indrindra no antony nametrahana ny lalàna, ka tokony hanaja izany ny be sy ny maro, ary tsy misy na iray aza olona tokony ho ambony ny lalàna eto amintsika. Fanontaniana mipetraka ao anatin'izay foana ny hoe rehefa iza no mahazo rariny dia rehefa iza ihany koa tsy mahazo, rehefa iza no ampiarana ny lalàna dia rehefa iza no tsy ampiarana ao anatin'izay. Fa loza mitatao mahakasika ny fikasana metraka ny fangaran'ny rafi-pitsarana izay amin'ny ankabeny, fa tandindomindoza ny asehatry ny fizahantany manoloana ny olana misy eo amin'ny asekina ireo tour opérateur ka tokony hojerena akaiky manaitra amin'ny ministera-pia ihany koa izy ireo manoloana sara-pitaterana na bakabaka miazo amin'ny Madagasikara izay azo lazaina ho ambony raha mita amin'ny firenekafa onona saina. Manahy namin'ny hoavin'ny sehatry ny fizahantany ireo mpiantsehatra manoloana ny fanambana ny Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar na ny asekina anao fitokonana. Izay zany dia mahatsampa fa izay grève menace de grève amin'ny asekina zay dia mety hiteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny sidina efa misy, zany hoe perturbation de vol, satria ny asekina no miandraikitra ny fahatongavan'ny vol na ny fandehanan'ny vol eny amin'ny aéroport tsy eto Madagasikara rery fa manerana ny Afrika mihitsy zay, dia zay zavatra zay zany dia mety hiteraka korontana eo amin'ny fahatongavan'ny vol, nefa isika mbola tena ao anatin'ny politique de relance. Zay zany no tena olana mety ho ateraka izay zavatra zay raha sanatria fa dia ivavahana mba tsy ho tonga amin'izay resaka izay itsika. Raha ny fantatra nampiato ny fikasana itokona ny Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA saingy miankina amin'ny fitohizan'ny tinika eo amin'izy ireo sy ny aigueur du ciel no isiany fitokonana indray na tsy. Atreto arak'izany foana ny fitokonana no kasaina anomboka rampitso. Ankoatra izay ho fampiroborobona ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara, miantso ny tompona andraikitra hijery ny fomba ampihenana ny sara-pitaterana anabakabaka ny ao anivon'ny tour opérateur de Madagasikara. Misy ny politique de relance efa napetraka, zany hoe misy ireo vahiny tokony ho tonga eto Madagasikara. Ny billet d'avion eto Madagasikara zany dia somary lafo miohatra amin'ireo any ivelany sasany, satria 30 à 40% ny ao anatin'ny billettsika eto toerana dia taxe fotsiny, nefa tsy manana ataontsika hoe compétitivité miohatra amin'ireo billet ny olona any ivelany. Tsika nefa ao anatin'ny politique de relance amin'izao fotoana zao tokony ho jerena akaiky hoe ahoana ny mba hahatongavan'ny olona, satria raha tonga ny olona mijery ihany koa izy hoe iza no mba destination moramora
satria IONTM amin'izao fotoana izao dia izy no misahana ny resaka hoe destination de Madagascar de zay zavatra zay nefa tsy dia tena hoe mandeha miralenta loatra miaraka amin'ny fahalafosan'ny be eto an-toerana zay mampikaikaika ny mpizahatany. Tsy ny sara-pitaterana miazo any Madagasikara ihany no lafo ho iatra ny fanazavana fa voakasika ihany koa ireo sidina anatiny. Vaolana arosin'izy ireo ny mpizahatany rehefa tonga eto Madagasikara ny fandehanana amin'ny fiara saingy fo ny feim-potoana hijanonan'ireo mpitsidika ka tsy ahafahana mitety ireo toerana mahasarika mpizahatany rehetra eto amintsika. Antony aneran'izy ireo ny tokony hijerena ny sara-pitaterana anabakabaka. Fangatana ho fanarenana ny sehatry ny fizahantany avokoa zany fa ao anatin'ny fanarenana sy ny fanatsarana ny sehatry ny fanatanjahantena kosa indray dia hisitraka borsana fanohanana rabola avy amin'ny fitondram-panjakana isam-bolana amin'izao fotoana ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy taranja basketball na ny ankoaira ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Natao izany ho fanomanana azy ireo hiatrika ny fiadina ny amboareran-tany tona 3-2024. Androany no tontosa teny amin'ny lapam-panjakana iavolomo ny fankasitrahana sy ny fiarabana ny ekipa pirenena ankoay lasivavy taoriany vokatra azon'izy ireo nandritra ny Afrobasket U18 2024. Abraham Randriamanana. Nandritra ny fandraisan'ny filoham-pirenena malagasy ireo mpilalao mandrafitra ny ankoay squads lehilahy sy vehivavy teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha androany taorian'ny fiatrenan'ny fifaninanana Afrobasket U18. Ny tantaran'ny fahasarotana sy ny olana ny an'izy ireo nandritra ny fanomanana ny fifaninanana ny solitenan'ny ekipa pirenena ankoay lehilahy. Porque manatatu tena sisir cincang afuna saya, pa sangat meeting kami, saya tena sekali bermu di manière plus simple, la plus en fond froid, comme ça, pour nous voir que comment Teo amin'ny larina faharoa ny nisy ny ankoay lehilahy ny vokatry ny fifaninanana ary teo amin'ny larina fahaefatra kosa ny ankoay vehivavy. Nampiray ary nampitombo ny ampopo-pirenen'ny malagasy ny lalao nataon'ny ankoay raha nambarany filoha. Voalohany ho any Madagasikara ny fiatrena any amboara eran-tany taranja basketball U19 ho tanterahina any Hongrie taona 2024. Manoloan'izany, isy ny fanohanana rabola manokana ho an'ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena amin'ny fanomanana izany raha nambarany filoha. Eo ihany koa ny fanomanana ny lalao ny nosy. Dia o resto da ficarana na frente se arretina em 20. A Tanzânia dia tinha estado aqui na cima do sul a também você na coisa de sabula. Itsenkilany, nisy ny fanolorana ny prima avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpilalao ankoay lehilahy sy vehivavy nandray anjara nandritra ny Afrobasket U18. Teo ihany koa ny fanomezana fialan-tsasatra ho azy ireo. Nanambara ny filohany amin'ny ananganana ny Académie Nationale des Sports ho fandraisana an-tanana ireo mpanao fanatanjahantena ho fanazarantena sy ny fampivondronana raha ny fanazavana. Ankoatra izay, nanolotra medalo an'ny filohan'ny pirenena nandritra izany ny Fédération Malagasy ny basketball sy ireo mpilalao ny ankoay. Fanohanana rabola angamba ny tsara kokoa ilazana an'izay tosika sy tantsoroka omena andreo mpilalao fa le miresaka hoe boursa somary mampatahotra ihany ao anatin'izay manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana. Fa tsy malala ireo zoanapaka na ny droit numérique ny ankamaroany ireo mpampiasa internet sy ireo mpampiasa tambazotra tseratsera samihafa amin'izao fotoana. Antony mampitombo ny tranga tsy fanajana ny zon'olom-pirenena anatin'izay tontolo izay ho ny fanazavana ireo mpisehatra. Tsy mitsaha mitombo ireo trangana tsy fanajana ny zon'olom-pirenena eny anivon'ny abaka na ny droit numérique. Ahitana taratra izany eny anivon'ny tambazotra tserasera toy ny Facebook raha ny fanazavana. Maro araka izany ireo mampiasa ity tambazotra tserasera ity no mitaraina tratra ny fisolokiana sy ny fanalam-baraka. Ohatra ny zo amin'ny hoe fahafahanao miaro ny mahakasika ny fiainanao manokana, eo ihany koa ny hoe zo amin'ny
fahazonao resaka information zany torohay mahakasikana zavatra anankiray nitranga eto amin'ny fiarahamonina. Eo ihany koa no hoe ny tokony ilantsika fitandremana sy mila homalina tsara zany amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera sy fanaovana serasera anatin'ny NVACJR sy ny amin'ny abaka mba ahafahanao manao serasera mampandraindraikitra ny olona bebe kokoa ary ihany koa manaparitaka vaovao marina. Ankoatra ny rafitra miady amin'ny resaka cybercriminalité eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana, efa misy eto amintsika ireo rafitra sy tetikasa miaro ary koa mampafantatra ny zoanabaka na ny droit numérique. Reny efa hitantsika isan'andro reny amin'ny Facebook ny fifanompahana ny arnaky isan-karazany fifanompahana io na eo amin'ny mpanao politika na ny olom-pirenena, eo ihany koa fanararotana ny zaza tsy ampy-taona, zany rehetrarehetra zany efa tsapanay hoe mialatsiny hoe tsy hoe mivoatra fa efa miparika be ao anatin'ny réseaux sociaux dia zay ny ilaina hoe misy ny tetikasa toy ny taray tahaka izao mba tsy hitarany io loatra fa mba hisiny ny fahatongavan-tsainy ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny isan'ny tokony voasahan'ny ty tetikasa ty hoe ilaina ny fandraisana andraikitra satria tsy vitan'ny zola izy fa misy ihany koa ny tamberina andraikitra takina amin'ny tsirairay. Nisy ny atrikasa mahasana ny fiarovana ny zoanabaka ny arana tamin'ireo solitena avy amin'ny mpanao gazety sy avy amin'ny firaisamonim-pirenena izay nokarakara ny fikambanana Iltsera. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fandarana asa itaray. Fanandraisana fepetra manokana ireo fiara hitondra ny mpizaika ho any Antsirabe hamonjy ny andro ny tanorana ny JMJ Mada. Ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana isan'izany ny fitsirihana manokana atao amin'ireo fiara hitondra mpizaika izay vinavinaina manodidina ny 300 ela. Ranevson. Isorohana ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny andiany 10 ny andro ny tanorana ny Journée mondiale de la jeunesse izay ho atao any Antsirabe ny 30 ny volana Aogositra hatramin'ny 4 ny volana Septambra ho avy izao. Misy ny fivoriana sy fankakevitra nataon'ireo tompon'andraikitra misehatra amin'ny fitanterana rehetra hijerena vahaolana amin'ny fitanterana sy hialana amin'ny mety isin'ny loza. Misy araka izany fepetra izay noraisina amin'ny fitanterana. Voalohany zany tena priorité zany dia le fiarana taxi brosy ho an'ireo chauffeur efa zatra lalana zany ireo zany tena hoe kitihana voalohany anao an'io fitanterana an'ireo mpizaika ireo io fa tsy maharaka izy satria mpizaika any amin'ny 3 alina mahery any zany manodidididina 3 alina any no tonga any Antsirabe amin'ny fotoana io ngamba fiarakodia firy no mety havita an'izany amintsika. Fa mandray fepetra efa misy fepetra maromaro ndraisiny fa ny fepetra tena fa napetraka hatramin'izay ary mbola mafisina zany ny contrôle au départ tsy maintsy manao contrôle technique aloha ny tomobile zay vao afaka mangataka autorisation spéciale any amin'ny ATT. Hatreto misa 420 ireo fiara hitondra mpizaika avy amin'ny diocèse 12 efa nahazo alalana. Diocèse 4 kosa no mbola tsy nahazoana vaovao hatreto. Vinavinaina miisa 310 eo ireo fiara hitondra mpizaika rehetra manerana ny nosy any Antsirabe. Tsy maintsy manao fitsirihana avokoa ireo fiara rehetra hitondra mpizaika ilaina amin'ny fangatahana ahafazaon-dalana. Ny anaovana an'ilay fitsirihana ngamba le contrôle technique natao hoe contrôle visite technique spéciale mihitsy le izy ho an'ny fiarakodia anao an'io voyage mitondra an'ilay mpizaika avy any amin'ny faritra misy azy eo. Tsy le visite technique efa fanao andavanandro io nefa hoe visite technique spéciale mihitsy alohan'ny hanalana an'ilay autorisation spéciale. Ny anaovana azy angamba aloha tsy voafetra ny fotoana anaovana azy fa zao dia efa afaka manao an'izany fa napetraka fotsiny hoe fotoana iaingan'ireo zany nefa napetraka tamin'ny église catholique hoe mba tokony miainga amialoha arakaraky ny alavirany toerany mba tsy hisy ny firotorotono. Tsy misy ny mandeha alina aloha zany fa hoe mandeha atoandro foana no efa napetraka zay fa le firotorotona mihitsy zany no tena miteraka olana be da be foana ho antsika mako. Akoatra izay, isorohana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena sy eto Antananarivo, misy ny hetsika fanentanana ataon'ny ministera ny fitanterana mahakasika ny fampiasana ny lalana sy ireo tsara ho fantatra rehetra isorohana ny lozam-pifamoivoizana.
momba ny diandreo bezaika ho any Antsirabe izay fa ho an'ny toliara vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mpianatra iray no voasambotry ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpianatra teo anivon'ny Université any Manday Toliara tamin'ity androan'ity torabato sy fandatsahana bomba mandatsa dranomaso no niseho teo amin'ny rotota nandritra ny fifandonana omaly ariva. Taorian'ny hetsika izay nataon'ny mpianatra ny andro ny alatsinainy lasa teo teny anivon'ny Université ny Maninday ao Toliara. Niverina noho ny fihetsiketsehana indray izy ireo omaly ariva. Raha ny fantatra noho ny tsy fahazahoan'izy ireo nivaly ny mahafapo tamin'ny tompon'andraikitra mahakasika ny fitakiana momba ny vatsim-pianarana no antony nanohizana izao hetsika izao. Nivoaka ivelan'ny campus universitaire ireto mpianatra ireto omaly ariva ary nandoro kodiarana sy nanakandalana teny amin'ny fokontany Ampasinabo izay lalana mihazo ny Université ny Toliara ao. Vokany niditra ansehatra avy hatrany ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy-pirenena. Raha vantany nahita izao fihetsiketsehana ivelan'ny faritra misy ny université izao. Raikitra ny torabato sy fandatsahana bomba mandatsa-dranomaso teo anivon'ny rotonta. Mpianatra iray ihany koa no voasambotry ny mpitandro filaminana nandritra ity hetsika omaly ariva ity. Taorian'izay nilamina ny toe-draharaha tiana toerana ary nanamafy ireo mpianatra fa hanohy ny hetsika mandra-pahazon'izy ireo nivaly ny mahafapo amin'ny tompon'andraikitra mahakasika ny fitakiana ny vatsim-pianarana izao. Tafiakatra telo moa ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotry ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra tao amin'ny Université any Manday Toliara iny raha ny fampitambavao nomeny ny mpanao gazetina any antoerana vao izo ao moa no nazahoana an'izay. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento anaty doka foy vetivety mahakasika ny diabe nataon'ny vovonandreo taxi moto eto Madagasikara tamin'ity androan'ity. Io ihany koa no mahakasika ireo jiola pakan-keriny misy safito izay lavony ireo zandary atao amin'ny distrika na mparafaravola rehefa avy eo no anaratsika izay. Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Velume. Homme 120 plus ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetseha. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay haingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isanandro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alaka ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika moa mamoa rehetra, andao ampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar.
Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Vacances amin'ny live be miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'ny 1 aogositra, mahazo fanomezana tsy mampino rehefa manao réabonnement amin'ny formule ambony no misy anao amin'izao. Raha toa ka abonné tonga soa ianao, manaova réabonnement Access ary mahazo évasion mandritra ny 30 andro. Raha abonné Access ianao, manaova réabonnement Évasion ary mahazo Évasion Plus mandritra ny 30 andro. Ary raha abonné Évasion ianao, manaova réabonnement Évasion Plus, tonga dia to Canal Plus avy hatrany no azonao mandritra ny 30 andro. Kaza miandry latsony e, atao viangana réabonnement. Félicite à rentrer avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mamenina ny araham-batrany tomboky lasy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia tontosany maraina teo ny diabe nataony vovonan'ireo taxi moto eto Madagasikara na ny VMTM mpanao taxi moto maro no tonga nandray anjara nandritra ny hetsika tamin'ity androan'ity. Daniela Minoarso. Naritra ora iray teo ny hetsika diabe nataon'ny vovonan'ireo taxi moto eto Madagasikara na ny VMTM androany. Ireto farany izay niainga teo amin'ny tany malalaka no zato tamin'ny 12 ora atoandro ka nizotratra ny bypass. Hetsika natao fampahafantarana ireo mpikambana ao anatin'ny VMTM sy anairana ireo tompon'andraikitra manoloana ny fangatana izy ireo fa azon-dalana amin'ny asa eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna ity hetsika ity. Ny antony izany voalohany anaovana izao hetsika izao dia voalohany indrindra fampahafantarana ny vahoaka sy ny mpanjifa rehetrarehetra eto amin'ny faritra Antananarivo sy manodidina indrindra Madagasikara moa hoe fahavonona ny sehatry ny asa taxi moto hiditra amin'ny ara-dalàna. Izay aloha izany voalohany indrindra. Dia manarakaraka an'izay fiantsona ireo namana rehetrarehetra mpisehatra ny asan'ny taxi moto mba hiditra anatin'ny fikambanana izany hatreto. Izay aloha izany dia anisany ihany koa izany antso ataonay amin'ny conseil municipal hoe reto zahay efa vonona ny sehatra n'izany asan'ny taxi moto izany misy ireo vonavonakevitra ireo izany dia izay angatanay mba hampandaniana anazy eo anatin'ny délibération conseil municipal. Izay izany no antony. Nanambara ireto mpitondra taxi moto ireto fa anohy sy hanamafy hatrany ny tolona totosain'izy ireo. Izay aloha izany dia tsy mitady ny zavatra hoe negatif fa mitady ny zavatra positif mandrakariva satria ny fiainam-bahoaka ny voakitika ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra izao hoe tsy manana asy ireo olona ireo ilain'ny mpanjifa koa nefa fisian'izany asan'ny taxi moto izany. Dia izay indrindra izany mahatonga anay hijoro ary mandrakariva hoe mametraka ny volavolan-kevitra izany avadika lalàna. Rehefa tsy lany eo anatin'ny conseil municipal izy dia miakatra midingana mombony kokoa izany izay eo anatrehany hoe rafitra mpamolavola lalàna izany mba manapaka lalàna ao anatrehany assemblée sy ny sénat izany. Napetraka nandritra ny diabe izay nitanterahan'ny vovonan'ireo taxi moto eto Madagasikara androany ny siny laminasa sy ny famantarana eo amin'ireo mpisehatra raha ny fanazavana ao anatin'izany ny fametrahana ny badge, ny famantarana ny moto sy ny sisa. Etsakelany mbola mijano ho sehatra tsy ara-dalàna hatreto ireo taxi moto izay miasa eto Antananarivo.
Mivoatra trano moa ny raharaha mahakasika ny fitakiana sy ny fitokonana nataon'ireo mpianatra tany Antoliara ao anivon'ny université ny manday amin'izao fotoana raha ny vaovao azo avy amin'ny mpanao gazety any an-toerana indray amin'izao ora izao dia efa tafiakatra 1.2 ireo voasambotra mahakasika izay raharaha izay hoe zahantsika hoe natao anatin'ny fampahalalam-baovao ho amin'ny raha mipitso moa ny Antsiprian'izay. Fa teny Behoririka anatin'ny boriboritany fahatelo mandrafitra ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity no nanohizany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny hetsika famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary hetsika ara-tsosialy natao ho fanomezany tanana ireo ray aman-dreny amin'ny fiatriana ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Abraham Randriamanana. Ny roso tamin'ny andro fahatelo androany ny hetsika famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny commune Antananarivo renivohitra tanterahiny ny VMMM manano fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Nisitraka izany ireo mponina teny Behoririka boriboritany fahatelo. Maro ireo ray aman-dreny tonga nanjifa nandritra izany. Mahafinaritra satria manampy ny olona betsaka manampy ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Henoko ilay izy, nisy ny teny nisy olona niresaka dia henoko dia izay nampatonga nanakaty. Tena misaotra betsaka satria faly zahay fa nahazo fitaovana mora tsara kalitao. Ny azo ao stylo satria efa nahavidividy fitaovana samihafa vao nahita an'ity nefa tokony mba hoe teto daholo zany le izy ho an'ny zanako le izy. Raha andeha hiatsena mihitsy ny hiatsena mpianatra mihitsy ny io hanangona fitaovan'ny mpianatra dia mba sendra nahita nitangorongorona teto dia nitsikilikely teo dia nakavola kely tatsy dia miverina. Fitaovan'ny mpianatra complet cahier, prothèse, dia mividy stylo, dia mividy crayon, dia gomme. Misaotra ny fikambanana vehivavy miara-miainga mitsinjony majingy. Sy fantany tsara mihitsy ny hoe tena mafy ny fampidirana mpianatra, efa fantatra ny fiakaran'ny vidim-pianana dia misaotra niry zareo dia makahery niry zareo ary manantena ny fitohizan'ny asan'iry zareo dia tanjona ho an'ny fikambanana VMMM ny namaivana ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny amin'izao fampidirana ny mpianatra izao antony fisian'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Nanomboka tamin'ny 9 maraina teo izay nanomboka teto fa betsaka ny ray aman-dreny izay tonga manantona amin'ny vidin'ny fitaovana mba hanamavainana zany ny sarana ny ray aman-dreny amin'ilay vidim-pianana efa lafo. Ho an'ny rahampitso alakamisy iny mahamasina no natanterahana ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga raha nambaran'ny tompona andraikitra. Lafo mavao hafa kosa indray dia ho fanomezana asa sy tombontsombivantana ny mponina napetraka ny centre de conservation ao Ivohy borifaritra Iorombe. Nomena tohana ara-pitaovana ihany koa ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana ao an-toerana Gaëtan Andriatsilavo. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny centre de conservation a Ivohy bor izay natao andraisana mpizahatany sy ireo mpikaroka manatanteraka fikarohana siantifika eo anivon'ny faritra arovana ny alan'ny Ivohy bor ao amin'ny commune Ivohy be faritra Iorombe izay isan'ireo faritra arovana vaovao napetraka azon'ny mponina tombontsombivantana. Ahafahantsika misarika mpizahatany fa tsy izay ihany. Ahafahantsika mikaroka manao fikarohana bebe kokoa mahakasika ny harena voajanaharitsika. Hiteraka asa ho antsika ny fahatongavan'ireo mpizahatany sy ny fahaizantsika mikolokolo ny ala manodidina antsika sy ity faritra arovantsika vaovao eto Ivohy bory ity. Ny misety CTE no mitantana ny faritra arovana vaovao Ivohy bor izay fatsy ny Rainforest Trust vola. Ankoatra ny fanatsarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, notolorana fitaovam-pianarana ihany koa ireo sekoly misy 70 manodidina ny faritra arovana ao an-toerana. Nomena fitaovana ankilan'izay ireo toeram-pitsabonana ao Andranovory. Fa mitoy ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Mahatsatra ambony amin'izao fotoana efa miasa araka ny tokony ho izy araka izany ny OMC na ny organe mixte de conception izay vondrona ampitandro ny filaminana rehetra. Izy ireo izay niroso avy hatrany tamin'ny fitiliana ny toerana malaza amin'ny tsy fandriam-pahalemana tany an-toerana niaraka tamin'ny fiaramanidiny tafika nabakabaka ny lahy Ranefson.
nanambatra ny hery ireo mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra matsihatra ambony ka efa miasa araka ny tokony ho izy ny organe mixte de conception na ny OMC izay ivondrona ireo mpitandro ny filaminana rehetra. Nandritra ny fitsidiam-paritra nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena no nionana tamin'ireo tompona andraikitra misana ny filaminana any amin'ny faritra, fionana izay nentina anamafisana sy anohizana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Nojerena nandritra izany ireo toerana malaza amin'ny tsy fandriampahalemana tamin'ny alalan'ny hafitsiriana anabagabaka niaraka tamin'ny fiaramanidiny atafika anabagabaka. Zava-dehibe ny fizahana ifotony toy izao mba hianona sy ahafahan'ireo tompona andraikitra mifampizara ny zavatra misy any amin'ny izy ireo tsirairay avy. Vokatra foana no andrasan'ny rehetra voaresaka tsy fandriam-pahalemana no resahana ao anatin'izay ingany mba tsy horakoraka fotsiny ihany zao fa isy vokatra toy ity tany amin'ny distrika ny Amparafaravola ny fiandohany ny herinandro teo ity jiola pakankeriny misy safito no laviny rozandary tao amin'ny fokotany Andranofasika commune ambanivohitry Ambodirano izy ireo izay isan'ny koizan'ny olona tao amin'ny faritra maro toy ny faritra Nalamanga, Alotra Mangoro, Bejoboka ary Bongolava. Tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamin'ny olona tsara sitrapo sy ny fahazahoana vaovao maro-potitra no nahafahan'ireo zandary nametraka velam-pandrika ka ny afara tamin'ny fahafatesan'ireto andian-jolay ireto tao amin'ny fokotany Andranofasika, commune ambanivohitra Ambodirano, distrika Amparafaravola. Nitetika nanao fanafiana ireto andian-jolay ireto ka izao voasaka ny zandary izao. Ny fanihatra zany tamin'ireo andiana pakakeriny izay tena nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika mihitsy dia nisy zany ny fanjevona sy ny fampitifirana tao anatiny tao ka lavo tamin'izay ireo pakakeriny ary azo ireo fitaovam-piadiana izay azo lazaina hoe misy fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny mas 36 anankiroa, misy ihany koa ny basom-borona izay namboarina kely fa tena manana ny heriny anankitelo dia misy ihany koa ireo basy kely izay mandeha amin'ny ataon'jareo ohatra ny pistolet kely regny mandeha amin'ny calibre 12 dia maro koa moa zany ireo moara azo tamin'izay sy ny misorongony ihany koa ka anisany voasambotra tamin'izay zany ireo efa lazana zany hoe pitarika ny kidnapping atao amin'ity faritra nataontsika faritra Bejoboka na Lalamanga na Alotra Mangoro. Mito ny opération fisamborana ireo pakakerina eto amin'ny faritra Alotra Mangoro tamin'ny alalan'ny fanarandino nahatratrarina ireo andian-jolay ireo. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity. Inany mety sy fipoahana nukleary ao Zaporizhia no ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Ity tobo nukleary ao Ukraine ity izay lehibe indrindra ao Eropa ary efa voafen'ireo tafika rosianina nanomboka ny volana Martsa lasa teo. Tao anatin'ny herinandro maro izay nifanesiny darika bomba mandidina ity tobo nukleary ity ka mampanahy ireo mponina any an-toerany. Voilà tout ce qu'il reste des maisons de ses habitants de Nikopol. Izao hitantsika amin'ny sary izao sisa no azy raisina amin'ireo trano fonenany ireto mponina ao Nikopol any Ukraina ireto. Ny alin'io nisy ny daroka bomba intelo nifanesina ataon'ireo tafika rosianina. 10 kilometatra miala ny tobo nukleary ao Zaporizhia ity tanàna ity. Mararaka izany ireo manay ny mety hidaran'ny loza. Ho faty eto daholo isika raha sanatria misy ny loza nukleary. Tsy izahay eto Ukraina ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy. Mampanay ny toetra rà. Novidin'ny vadiko ity trano ity mba ho lova ho an'ireo zanakay. Efa maty izy ary tsy misy afaka napetraka ho an'ny taranakay intsony. Isan'ny tobo nukleary lehibe indrindra aty Eropa ny tobo nukleary ao Zaporizhia. Tamin'ny volana Martsa 2024 no voafehin'ny tafika rosiana ity tobo ity kanefa mbola teknisiana ukrainiana hatreto no mampiodina ny orinasa. Nifanesiny ny daroka bomba mandidina ity tobo nukleary ity tao anatin'ny herinandro maromaro izay. Mampiayay mety sy ny loza nukleary ka tompona ndraikitra amin'ny fanafiana i Moscow sy Kiev manoloana ny toetra rà. Nanentana ny Rosia sy Ukraine moa ny teo anivon'ny Nations Unies mba hampandry fahalemana manodidina ity tobo ity hialana amin'izay loza mety hitranga. Misy ny fifampiresana eo amin'ny Paris sy Moscow amin'izao fotoana mba hisiany ny fitsidiana ho ataony manam-pahaizana tsy miankina ao amin'ny toby hatrany. Par des inspecteurs indépendants. Tapitra treto ny fiarantsika ho an'ny androany ankasitrany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo tao anatin'izay 40 minitra katroka nitondrananao ny fampahalalam-baovao izay raha ampitso indray ny fotoanantsika ato anatin'ny vaovao ny kolo hatrany veloma tompoko.
de beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-bavao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.